séance Hackday moa zany dia atao amin'ny centre iray amin'ireo centre CIDST eo ambany fihiriny Ministère amin'ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansy hoe centre d'information et de documentation en sciences et technologie zany no manao azy ka izy tia dia isa-taona misy ary efa fahadimy zao ary hitambarana amin'ny partenariat hafa moa zany sahala hoe abaka ONG izy io ka mampivondrona tanora zay tanora indrindraindrindra na mpikaroka koa zay miaraka haneho eto zany ny innovation nataon'izy ireo dia anatin'ny 2 andro izy zany no hampiseho na hoe amboatra amin'ny teny malagasy moa zany hanangana andreo prototype avy amin'ny zay innovation sy ny fikarohana natao indrindra fa le hoe créativité le créativité zay moa zany ny tena tarina amin'ny tanora mba tsy hoe hiandry fotsiny isaky ny hoe na mahavita fianarana na fa tonga dia miandry fotsiny hoe anao hiasa fanjakana fa amorona zavatra zany ahafahany miasa ampandroso satria zay zavatra ataon'izay dia zavatra ilaina mipaka amin'ny vahoaka avy hatrany ka ao anatin'ny 2 andro zany no anaovan'izy ireo an'izay zavatra efa fikarohana natao fa ato izy zany no amboatra azy hanangana azy zany le prototype dia hitantsika fa any amin'ny volana septambra any zany dia tsy maintsy hojerena hoe izy ny tena nanao tsy maintsy mba misy an'izay faninanana masina zay koa izay zany dia zay fandroany zany fanokafana dia aorinao zany dia izy ndraiky hoe ny ahitana hoe izy ry olana andrenjara inona le zavatra nataony momba an'izay innovation sy créativité izay